Lasao XXL manolotra anao ny vavao mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Mba ho fafinarita ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. tokony hajaina ny safidim-bahoaka hoy ny firaisan-kinany zanaka ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara. Safidy izay mirona makany amin'ny candidat Andry Rajoelina ny tenany izay lany tamin'ny faritra 5 amin'ny ireo roa amby roapolo manerana ny nosy. Ny ena ny fanjifana sy ny vidin'ny letchi malagasy eo amin'ny tsena Europeanina taorian'ny fetin'ny Noël sy farantaona teo manodidina ny 2.30 hatrany amin'ny €3 ny vidin'ny iray kilao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanao fanambarana omaly ny filohan'ny komisiona fifidianana Congolais fa hiempotra amin'ny herinandro ambony ny famoahana ny vokatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izay tokony hivoaka tamin'ity androany ity. Gafalena re tompoko lasy tompoko vavy tsy dia nantokatrano amin'ity alahady alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV kaminasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia ora vitsy sisa no andrasana dia hivoaka ilaina andrasan'ny vahoaka malagasy ho fantatra amin'ny talata ho avy izao izay nampindra amin'ny vahoaka malagasy fahefana ao anatin'ny 5 taona ho avy fitoniana sy filaminana no andraindrainy rehetra amin'izany firenena izay tena efa latsaka ankaterena amin'izao fotoana izao rarysona ihany. Mbola misy manimanina ny tongolon'ny Egypta hoy ireo manadroadro mahita ny fomba fanao sy ny fihetsika ataon'ireo milaza azy ho manoana ny kandida Ravalomanana Marika sy ireo pomba azy amin'ny fambolena korontana sy krizy vaovao indray eto amin'ny firenena. Fambolena korontana izay efa nilaozan'ny toe-tsain'ny ankamaroan'ny malagasy tamin'ny nanehoany mazava nandritra ny fifidianana filoham-pirenena nisy teto Madagasikara fa i Andry Rajoelina no nomen'ny maro anisa fitokisana hitondra ny firenena. Ny mampalahelo ihany koa amin'ity fihetsika ataon'ny kandida laharana fa 5 ity dia ny fanaovana ireo pomba azy ho sorona trany amin'ny fikatsahana tombotsoa manokana. Ireo mpanohana azy no ampirisihana hiatrika bomba manepotra fa izy tenany sy ireo mpiray latabatra aminy mikenokenona sy mitadirika trany amin'ny fiarovana ny tombotsony. Ireo ambara ho komity mpanohana ny K25 rahateo tsy ho tataraina sy atory ny malagasy etona intsony ny kapokan'izy ireo. Gaga sy talanjana no maro fa izy ireo indray ankehitriny no milaza fa tompony ny fahamarinana. Raha midradradrada ianao fa misy ny osika, tsotra ny resaka. Ento eo anolohan'ny antokana manam-pahefana hitsara ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara dia ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny profin'izany osika ambaranao izany fa tsy ny fanelezana tsao sy ny fitabadabana etsy sy roa akory dia midika ho prof. Aiza ho aiza ilay prof miisa 550 mahery na ely tetsy teroa fa any am-pelatanana. Raha fehezana, ora vitsy sisa no andrasana dia hivoaka ilay nandrasan'ny vahoaka malagasy efa fotoana naharitra. Ho fantatra amin'ny talata fahavalon'ny volana janoary ho avy izao izay nampindramin'ny vahoaka malagasy ny fahefana ao anatin'ny 5 taona ho avy. Fitoniana sy filamenana no andraindrainy maro ahafahana misalahy amin'ny fampandrosoana maika ny firenena izay efa tena latsaka ankaterena lalina amin'izao fotoana izao vokatry ny fitiavan-tena sy ny tombotsoa manokana ny mpitondra sasantsasany. Aoka izay ny fitiavan'ny tena sy ny kajikajy tsy mitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy sy ity tanindrazana iombonana ity.
fa tokony ajaina ny safidy-bahoaka hoy ny firaisan-kina ny zanaky faritra 2020 eto Madagasikara. Safidy izay morona makany amin'ny kandida Andry Rajoelina ny tenany izay lany tamin'ny faritra 20 amin'ireo 2020 manerana ny nosy fehizoro faly. Manoloana ny savorivory politika ankehitriny, nilaza ireo mivondrona amin'ny firaisan-kina ny zanaky ny faritra 2020 eto Madagasikara fa tsy tokony hisy intsony ny korontana teraky ny fifidianana eto amintsika. Tsy tokony hanaiko voarebireby intsony ny vahoaka malagasy hoy izy ireo amin'ny fanaovana bonitolo amin'ny tsy fanekena voaka-pifidianana ataon'ny kandida Ravalomanana sy ny Pombazy tahaka ny tranga tamin'ny 2020 ary mbola naverina ny taona 2020 ary mbola kasaina averina ihany koa amin'izao fotoana izao. Faritany 5/9, faritra 5/10 amin'ny faritra 2020 manerana ny nosy no nandresen'ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa. Tokony ajaina araka izany ny safidim-bahoaka hoy izy ireo ahafahana manala ny firenena anatin'ny fahantrana izorana any amin'ny fandrosoana. Andraso ary voaka-pifidianana marina na iza gn'olany na iza gn'olany dia sy ilaina ny korotana satria sy miteraky tombosoa asika ny korotana fa miteraky krizy ndray mandeha ny firenena. Raha ny firenensika nefa dia sy mahazaka krizy sony fa tena lasaka katerana ny firenena malagasy ka mila mpitondra matotra hatafaragny marina ty firenena ty. Ka aminay fizafa 22 dia ny filohan'ny Rajoely reriany no hitanay fa tena hatafarana marina ty firenesika atika ary atafazoro e malagasy fa hiova ny firenena malagasy raha ohatra ka tafariny ty firenesika atika. Ho an'ny firaisan-kina ny zanaky ny faritra 2020 midika ho fanehoan'ny vahoaka malagasy fitokisana amin'ny kandida Andry Rajoelina ny nahalany azy tamin'ny faritany 5 teto Madagasikara. Ny tany Antsiranana ohatra izay nahazoany Isam-bato 20,80 isanjato, Toamasina 7,70 isanjato, Toliara 7,70 isanjato, Fianarantsoa 2,5 isanjato ary Mahajanga 7,50 isanjato. Ny hetsika fitarian'olona hidina an-dalambe anohitra ny fifidianana izay ataon'ny kandida Marika Ravalomanana sy ny mpiaradia aminy ny mety vokatra izany eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fipanjinana ny taona 2024 sy ny 5 taona manaraka indray ireo anisan'ny tondrana adevitra ao anatin'ny fandarana ankitso ny zoma teo zenerana tamin'ny mpikambana ao anatin'ny bureau politika ny antoko malagasy sy miaramiainga Liva Raharson sy ny mpiaradia amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina any amin'ny faritra Moromania Nala Raymond Arawary. Raha ho jerentsika manokana ny région Moromania dia tatahaka izao ny tena zavatra nitranga atao. Ny région Moromania dia raha antsika mahalala fa misy commune 390 mandrafitra azy. Tao anatin'ireo maire 390 ireo dia nanampy ny filoha Andry Rajoelina ny maire 10 dia hahagaga ve, hahazendagna ve raha lasa mpandresy ny filoha Andry Rajoelina ao Moromania. Ohatrany ahoana ilay endrika fanampiana an'ireo ben'ny tanàna 10 ireo zay? Tamin'ny premier tour dia tena resy ny filoha Andry Rajoelina nitarika ny filoha Ravalomanana. Fa rehefa nahatsapany zany fahareseny zany zahay mpitarika dia namorona ny atao hoe conclave. Inona moa io conclave io? Io conclave io dia namorina ny hery velona rehetra ao amin'ny faritra Moromania amin'ireo commune 390 ireo. Inona ny zavatra nitranga? Nahomby zany. Nanao porte-à-porte. Jereo any ny arsiva, aoka ho jerena tsara ny zavatra misy. Tanora manodididina ny 200-300 miara-miala ny trano, mamonjy ny olona igny amina tany iasany egny, manetsa ny olona, mitaonjezika ny olona, manao ny raha andavanandro ny olona fa vonjena any, anazavana hoe inona marina moa ty UEM ty. Tahaka izay ny filoha Andry Rajoelina aza adino fa impito izy no niverina tany Moromania. Dia sanatria ve ho rano tondraky ny kanakana fa tsy hazava amin'ireo olona an'ireo hoe kay izao marina ny tena IM, izao marina kay ny tanjon'ity filoha ity. Ho ny tenanay manokana dia mpanetretena ny ilazana anareo nanome heliko ny filoha Andry Rajoelina ny tenako izao ny tety commune 20. Izany hoe ny fijerina azy ao Moromania manokana
lay stratégie napetraka ay vokatra ilay conclave tena nampiovany vokatra be deaibe sarotra ary tsy misy nanana heritreritra n'izany fa ny tena niasa nkitso-po nampivadika an'io vokatra io ary navoaka raha mivoaka mpifidianana ofisialy a tokony hanaja an'izay satria teny efa mifanajana teny nomena na ingara valomanana na ingaandro rajoelona teo amin'ny ady hevitra nataony dia efa samy teny fa anaiky sy hanaja mivoaka mpifidianana sy avoaka ny fitsarana momba lalam-pandrenana kanefa zao sahady zany dia efa hita ny anankiray fa ohatran'ireny a mampieritreritra ihany raha ohatran'izay nitorana ny firenena tsy ireny ny tokony atao ary le vahoaka malagasy a izay efa nieritreritra ny anao fety mahafinaritra efa milamina efa tony a efa manantena ary efa mendrandra sahady ny voaka mpifidianana izay avoakan'ny fitsarana momba lalam-pandrenana ny tratrana taitaina sy tebiteby tahaka an'ireny indray eo akatoky le fivoahan'ilay voaka mpifidianana dia tena mampieritreritra miverina indray zany a ary mampanahy azy satria ny korotana ohatran'ireny inge mitarika zavatra hafa lafy mavao hafa kosa indray dia niena ny fanjefana sy mividiny litchi malagasy eo amin'ny tsena eropeana tao aorian'ny fetiny noely sy farantaona manodidina ny 2.30 hatrany amin'ny €3 ny vidiny raikilao ny kaloty tao nefa tsy miova fanadina raha toka ny fetin'ny farantaona ny fotoana mampandeha ny tsena ny letchi avy eto Madagasikara amin'ny tsena iraisam-pirenena tsy mbadika izany ho an'ny fetin'ny farantaona teo raha ny fampitam-baovao navoaka ny CTHT na ny centre technique horticole de Thomas natao anatin'ny lettre du letchi izay nivoaka farany ny ena ny fanjifana eo amin'ny tsena eropeana raha ny fantatra indrindra taorian'ny fetin'ny noely betsaka kokoa ny tolotra oharina amin'ny tsinahady ny fiandohany tsy volana janoary ity raha toka mahafapo anefa ny kalitaon'ny vokatra ny janony amin'ny 2.30 hatramin'ny €3 ny kilaon'ny litchi na ondrana an-dranomasina ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao teo izany hoe manodidina ny R2 sy R1 ny fehezana letchi avy ao La Réunion kosa jifaina 7 hatramin'ny €10 ny kilao ho an'ny fetin'ny farantaona teo ho an'ireo kalitao tena tsara izany hoe manodidina ny R2 sy R3 mihoatra ny ao Alemana ohatra mitoy ny fihenam-bidy amin'ny litchi avy eto Madagasikara any amin'ireo magazay miamidina ihany koa ny vidiny ao Belgique ary miena ny fanjifana ao Frantsa tsy nahazoana fanazavana mazava kosa ny antony mikasika izay fihenan'ny vidiny sy ny fanjifana ny litchi avy eto Madagasikara izay manodidina ny 3 alina taona amin'ireo famokarana iray alina taona iray hetsy taona isan-taona ny famokarana litchi eto Madagasikara manodidina ny 3 alina taona amin'ireo no ahondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natantsika mahakasika ny vokabary fa eo ihany koa manodidina ny anikotrana rehefa avy eo ary taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatrany 1 minitra ary isa-segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao aleface iza. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. L'assaut!
Excel. C'est Win Tanzakao. Zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Miveny eto amin'ny fampalalam-baovao isika efa nandrinizatsika ny vaovao dia ampy ny rano ho an'ny fambolem-bary hoy ireto an-tsaha izay ao anatin'ny fitsinjanana avary aloha ankehitriny. Avy roa endry ny fiakaran'ny vokatra raha oharina tamin'ny taom-pambolena afaranteo mampiona rakotorso. Tsara ny vokabary tamin'ity taona ity ho an'ireo mpamboly etsy amin'ny Lemakibetsy mitatatra izay ao anatin'ny fotoam-pijinjana ankehitriny ho an'ny vary aloha. Nahita-mpiakarana avy roa eny izany raha oharina tamin'ny taom-pambolena lasa raha ny fanazavany Rasily. Izy mianakavy izay miara-mirona ao anatin'ny velivary ankehitriny. Ny mandanja aloha tsisy mandanja fa toa dia toany amin'ny soniny trano le vary. Ka ny bofetra hoe io zao ketsapolo nefa hita mason'ireo vary takatraminy. Mbola misy mijanona kely reny amin'le mitovy le avon'le tambary. Fa izy dia vokatra izy nahafa-po. Karazana vary maro anaka no fambolin'izy ireo isan-taona izay mora atao kokoa ary afaka mazaka ireo trangana fahasarotana rehetra mandritra ny fotoana fitombon'ny vary. Ka arakaraka ilay toetrandro rehefa tsara ny orina dia betsaka andanon'ny tambary. Rehefa tsisy rano ny vary dia maty azy. Hoe na tsara ny vary. Tafakatra 20 gony eo ireto vary jinjaina avy amin'ny tanimbary iray ireto raha ny fanazavana trany. Raha toa ka 10 gony izany tamin'ny taon-dasa. Vary aloha izay naketsa hatramin'ny volana Jolay lasa teo izany hoe enim-bolana eo. Antenainy vahoaka araka izany ny isian'ny fienan'ny vidim-bary eo am-piandrasana ny fotoam-pararano. Fa sakafo ilain'ny vatan'olombelona ary tadiavan'ny mpanjifa eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny anikotrana. Samy manana ny fahazarany ny tsirairay manoloana izany fa zava-dehibe dia ny fahaizana manafangaro azy ireny hoy ny mpitsaboka eto Andriatsiravo. Ankoatra ny foto-tsakafo, ilain'ny vatan'olombelona ny anikotrana. Ny eto Madagasikara izay isan'ireo firenena mamokatra karazan-tsakafo maro ankoatra ny vary ary manatombony amin'izany ny vahoaka malagasy. Ohatra amin'izany ny katsaka, mangahazo, vomanga sy ny maro hafa. Misy amin'ireo no mandava-taona ary misy amin'ireo no tsy maintsy miandry fotoana fahavokarany hoy ireo mpamboly nanaovana fanadihadiana. Nanamafy izany ihany koa ireo mpivarotra eny an-tsena, mpandray sy mpanangona ny vokatra. Vomanga zany misy foana mandava-taona fa ny sonjo no misy fotoana izy tsy misy ao anatin'ny janvier sy février ny sonjo tsy misy fa sisan'izay misy foana na le sonjo kely na le sonjo be. Le sonjo ramandazy na le sonjo gasy misy izany manomboka marsa jusqu'à ohatr'izao izy misy foana. Le vomanga misy foana moa ny katsaka efa fotoana fahavokarany izao. Mangahazo koa presque misy foana. Somary misy foana zany mangahazo fa ndraindray kely no tsy misy ohatra hoe anatin'ny ray volana tsy dia ahitana. Aman-taonina maro ny vokatra miakatra raha ny eo amin'ny tsenan'ny Nosy be manokana. Ny anikotrana izay mitondra soa ho an'ny vatan'olombelona raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Ampatsahivana fa reo hanikotrana andresahana rehetrarehetra ireo dia misy zavatra maromaro entin'izy ireo. Ny entiny voalohany ohatra raha raisika ohatra ny katsaka. Ao anatin'ny katsaka dia ahitana protéine, ahitana glucide. Ahitantsika protéine 2, ao anatin'ny 100 grammes ahitana 2,6 grammes na protéine. Sy ahitana glucide 19,3 grammes. Zany tena ilana, mampatanjaka io, antony mahatonga raha ohatsika mandinga rehefa mampiady akoho ny olona.
tsika mpampiady akoho reo de inona ny atao amenakatsaka ny akoho lahy atanjaka ny akoho rehefa mibiby ny akoho na ny dokotra na ohatran'izany mba ampatanjaka azy tsy ampalemilemy anazy rehefa le oentina andeha amidy de menakatsaka satria nahoana misy aporo kalorika misy aporo protedika misy protéine oentin'ny katsaka misy glucide zavatra mamy oentin'ny katsaka manarak'izay ny mangahazo io tsika gasy moa de tena hoe tena nay ro razambe atsika taloha reo satria ny mangahazo tompoko de tena ankotrana tena faran'izay tsara satria nahoana ao anatin'izy io de ahitantsika reto singa be da be reto ahitana protéine ny raha ohatra ao anatin'ny valeur énergétique oentin'ny mangahazo a dia mitondra 143,1 calorie misy rano ao anatiny eo a 3.5 gramme ny protéine oentin'ny mangahazo a dia mitondra 2 gramme misy lipide oentiny zany hoe menaka 0,3 gramme misy acide gras saturé ao misy ao ny amidon misy ny sucre misy sucre ao misy ny fibre alimentaire misy sel 0,01 gramme misy magnésium misy potassium misy sodium misy vitamine A ao misy vitamine C vitamine B vitamine B6 misy ny vitamine B9 misy ny acide gras monosaturé misy ny acide gras polyinsaturé de misy ny acide linoléique zany hoe ny mangahazo zany de tena ankotrana tena complet zay tenenina ny olona foana hoe tsara mba mihinana mangahazo mba farafaratsy ny indroa isam-bolana de le asina ranoranony iny ny tena tsara satria raha vataonareo an'le maina be io a de tsy hita daholo reo singa kanina rehetrarehetra ao anatiny ilay mivatan'olombelona araka izany ny fihinanana hanikotrana na de indray maka isaky ny herinandro fotsiny ihany azy ilaina ihany koa ny manovaova ny hanikotrana hohanina raha ny fanazavana hatrany tsy voatery ho ny vary na ny foto-tsakafo ihany araka izany no azo hohanina efa maro ny malagasy no manana fahazarana mahandro hanikotrana maro ihany koa ireo voatery noho ny fahalafosan'ny vidim-bary amin'izao fotoana fa tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja basketball any ivelany ihany dia haritra efa bolana ny fiadinany amboaran'ny Afro League 2024 izay hanomboka ny faran'ny volana janoary ity. Henri Florio. Tapitra ny 9 Desambra lasa teo ny fifanitsanana ho an'ireo ekipa indray anjara amin'ny Afro League 2024 fifanitsanana izay hanomboka amin'ny faran'ny volana janoary ity. Ity lalao ity izay nafana nitsokona izay ekipa miendrika isolotena ny firenena tsirairay. Efa nivoaka avokoa ny daty rehetra ho tsara ho fantatra amin'ity fifananana afrikanina ity. Ny lalao isam-bondrona izay hanomboka ny 15 janoary ho avy izao izay mitsinjara anatin'ny vondrona efatra ahitana ireo ekipa 12 mandray anjara. Ny vondrona A no isantatra ny lalao manomboka ny 12 hatramin'ny 17 ny volana janoary. Ny ray hatramin'ny 3 febroary kosa ho an'ny vondrona B, ny 7 hatramin'ny 10 febroary kosa ho an'ny vondrona C, ary ny 8 hatramin'ny 10 ny volana marsa kosa ho an'ny vondrona D. Rehefa tapitra ireo lalao isam-bondrona ireo, miditra ao anatin'ny elita 8 ireo ekipa 8 izay tafiakatra avy amin'ny lalao isam-bondrona izay hanomboka ny 12 martsa ho avy izao. Any amin'ny 7 sy ny 15 ny volana mena ny lalao manasa-dalana ho an'ireo ekipa tafiakatra, ary amin'ny 17 ny volana marsa kosa no adina ny laharana 7 sy ny lalao famaranana. Misy 14 araka izany ireo lalao tontosaina mandritra ity fiadina ny amboaran'ny Afro League taona 2024 ity izay hanomboka ny 15 ny volana janoary ho avy izao. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany soavamanitra dia efa aloha mifotalo tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny fampalalam-baovao. Labelcom impression. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique.
Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrana teo ny fampalalam-baovao. La 4G Baitelma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny La vache qui rit, au finaritra ny tontolo andronao. Lasao XXL manolotra ho anao teo ny vaovao mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.